teto amin'ny makoa bureau fokotany Ambalavola no ny famotona ny mpikambana rehetra tsy akanavaka na ireo efa nisoratra anarana teo aloha fa indrindra ireo olom-baovao ao anatin'ny fikambanana Asanaty Famigidraka. Fionana nafahan'izy ireo na mariparitra manokana ny zava-bita nandritra ny fotoana ny joroany ny fikambanana. Teto ihany koa no nambarany ireo mpikambana ao anatin'ny bureau mandrafitry ny Asanaty Famigidraka ny tetikasa ho tanterahany amin'ny ity faraparany volana Oktobra ity fa indrindra ihany koa amin'ny voalohany volana Novambra. Nambara ary teto fa efa nisy ny hetsika natao tany amin'ny faritra Sofia. Teo ihany koa ny fijoroan'ny fikambanana any amin'ny faritra hafa. Isy ny fanolorana voninkazo ho an'ireo manana havana ifanodimandry amin'ny fankalazana ny fetin'ny maty. Maimaimpony kara matoa afoloa maneran-tany ny fikambanana Asanaty Famigidraka no manolotra azy io amin'ny alalan'ireo mpikambana eto an-toerana. Eny amin'ny jardin kela no tapaka fa anolorana izany manomboka amin'ny valora maraina. Isy ihany koa ny fanomezana fiarakodia maimaimpony hitaditra mandroso sy miverina hihazo ireo fasana eny mangatokana sy eny amin'ny croisement ny Bonamary anomboka amin'ny valora maraina io hatramin'ny 3 arivo. Ny fiara telo ajanona eny amin'ny jardin kela ary ny fiara telo hafa kosa eny amin'ny Mazavawil. Rehefa izay dia niroso tamin'ny fanontaniana maro isan-karazany ireo mpikambana teo aloha fa indrindra ihany koa ireo mpikambana vaovao. Tonga maro ny mpikambana vaovao ary avetrany tsy nisy ny aia fa nanapa-kevitra iditra ao anatin'ny fikambanana Asanaty Famigidraka. Noresina ankitso-po ihany koa izy ireo. Hatramin'izay nanasoa ny olona ivelan'ny fikambanana ihany ny fikambanana Asanaty Famigidraka. Nandritra ity fivoriana ity kosa nomena tombony manokany ireo mpikambana rehetra tsy misy ankanavaka. Nitolorana vary avokoa izy ireo. Faly noho izany ireo mpikambana ka nankasitraka ny ramatoa filombon'ahitra iraisam-pirenena Asanaty Famigidraka tamin'izao etsika fanasoavana izao. Ya, eto zany zay dia manome fisaorana ny présidentinay Asanaty Famigidraka noho ny fanomezana izay nomeny ny fanina ny Asanaty jiaby tamin'ity androany ity. Dia mankasitraka betsaka nireo izay mpikambana izay tonga teto koa tamin'ity androany ity. Dia mankasitraka anareo dia mbola manantena zany zay ny fahatongavanareo maro amin'ny asabotsy izao amin'ile fizarana flera. Tena faly dia faly moa ny fo ary mahafinaritra ny hetsika androany. Ny hetsika androany izay mety eritreretina hoe ohatra hoe eritreretintsika izay vahoaka rehetra mijery fahita lavitra izay manaraka an'ilay hoe Asanaty Famigidraka fa hetsika hiverina kely nefa manandanja tokoa ary mbola hitoy amin'ny asa sosialina betsaka dia betsaka ka aza misalasala nareo raha ohatra ka misy ny antso amin'ireny fahita lavitra ireny tongava fa betsaka nisy ho azo amin'ny ao amin'ny fans club ny Asanaty isorana betsaka zany Asanaty Famigidraka. Natao ity hetsika ity mba ho fanasoavana ny mpikambana rehetra ary tsy hijanona tamin'ny fizaram-bary izany. Ya hita tokoa fa lehibe fitiavana Asanaty nivoaka Mahajanga izay nanaovana ny fizarana vary androany mba ho fitsinjovana ho mpikambana ao aminy. Ny hetsika moa tsy mijanona eto ihany fa mitohy amin'ny asabotsy maraina amin'ny valo eo amin'ny jardin kaila fizarana flera. Ary izy io zany misy fiara-bojo mitondra antsika mandehany amin'ny mangatokana sy amin'ny dosy. Dia mandeha miverina koa zany mandeha miverina mandeha ty amin'ny ville. Zany le tombotsoa namen'ny Asanaty Famigidraka ho antsika voaka Majunga sy ho an'ny fans club ny Asanaty Famigidraka. Eo amin'le fiara zany anaky 3 ary amin'ny Asma dia 3 etsy amin'ny jardin kila. Mitatitra le olo makany amin'ny le cimetière ny Havanzy Manamanjo. Metoy noho izany ny dia ny fikambanana Asanaty Famigidraka amin'ny fanatanterahana ny sosialim-bahoaka ary tsy manakato-mbaravarana ho an'ireo liana tia hiditra ao anatin'ny fikambanana fa midanadana ny fandraisany ka afaka manatona ireo mpikambana ao amin'ny bureau mpitantanana amin'izao fotoana izao. Atsika jiaby toujours avec Famigidraka.